Ankafaliana no iaravanantsika tsiraray avy izay manaraka amin'ny fandarana andro farany sy ny filazantsara. Miarabanao any tokantrano dia miarabanao koa pastera Mahery Safondralambo. Faly miarabanao raha lafinoana dia miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana ihany koa. Manaraka ny émission spéciale ianao amin'izao fotoana izao, émission spéciale faharoatsika androany izay andraisana ifoana ny fanontaniana avy any amintsika tsiraray avy avy any tokantrano dia ezahana valiana eto izany fanontaniana izany dia hiditra amin'ny fanontaniana voalohany tsika izay hoentina manaraka eto. Faly miarabantsika rehetra any tokantrano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Manaraka ny fandaharana andro farany sy filazantsara ianao amin'izao. Eny miarabanao koa pastera Mahery Safondralambo. Miarabanao rahalahy Kristian. Ny fanontaniana moa dia mitohy amin'ilay resaka famonjena izay nangonina tamin'ny tambajotra-tserasera na tamin'ny télé na teny amin'ny sarambabem-bahoaka teny dia efa natambatra ihany ilay izy. Dia androany izao resaka famonjena no tena voizina ato. Raha dika tsotra izany dia hoe ampy azahoana famonjena ve izay mandray an'i Jesosy ao am-posy amin'ny vava. Misy mantsy ilay teny ato amin'ny Romanina toko 10:7-10. Satria raha manaiky an'i Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjena ianao. Fa amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena. Dia izay zany no mahatonga ny olona mivoy an'izay hoe ampy ve pastera ny mandray an'i Jesosy eo amin'ny vava sy eo amin'ny fo fotsiny mety azahoana famonjena ve izay. Ndao aloha jerentsika sy fantaritsika le filazantsara izay lazain'ny Baiboly izay amonjenantsika. Dia valiko io Romanina toko 10:7 sy ny 10 teneninao io rehefa avy eo. Ny famaritana tokana ny filazantsara ao amin'ny Baiboly dia tsy misy afa-tsy ao amin'ny Korintianina voalohany toko 5:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 4 izay efa nianarantsika teto foana manao hoe Jesosy Kristy maty, Jesosy Kristy nalevina ary Jesosy Kristy natsangana tamin'ny maty. Rehefa raisitsika sy orenantsika ary tanantsika tsara izany hoy ny teny ao amin'ny andininy voalohany sy ny 2 dia izany no amonjenantsika. Ary atao zavatra voalohany indrindra amin'ny dikateny hafa izy nataony mihitsy hoe primordial amin'ny dikateny frantsay. Io no famaritana ny filazantsara famonjena izay nitorian'ny apôstôly Paoly ary io ihany no famaritana ny filazantsara ao amin'ny Baiboly. Io ny amonjenantsika. Averiko indray mandeha hoe Jesosy Kristy maty, Jesosy Kristy nalevina ary Jesosy Kristy natsangana tamin'ny maty. Ahoana ary no andraisana amin'izany sy orenana amin'izany ary hitazomana amin'izany tsara arak'ilay teny teo. Raisina sy orenana ary tanana tsara zany aloha ny fahafatesan'i Kristy. Mila fantatritsika hoe inona no nahafaty azy aloha. Nahafaty azy dia hoy ny soratra masina teo hoe Kristy maty no ny fahotantsika. Dia isika zany mila maty amin'ny fahotantsika, zay ny andraisantsika sy orenantsika amin'izany. Ny fibebahana ny dikan'izany. Mila maty amin'ny fahotantsika, mibebaka amin'ny otantsika, zay ny atao hoe maty amin'ny ota. Ny fibebahana zany dia fanapahan-kevitra hiala amin'ny ota, maty amin'ny tsy sitrapon'Andriamanitra rehetra, miala amin'ny sitrapon'ny nofo, fa mandeha kosa amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay. Dia rehefa maty dia tsy maintsy alevina. Izay indray ny fandraisana sy fiorenana ary fitazonana tsara an'ilay fandevenana ny Kristy. Alevina mibatisa amin'ny ranobe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Izay ny fandraisana sy fiorenana an'ilay izy. Alevina ilay fahotana na ilay fiainana taloha mba tsy hiverenantsika amin'ny intsony. Izay ny hevitra ara-panahin'ny batisa. Alevina ilay ota sy ny fiainantsika taloha izay efa nibebahantsika mba aharikoriko atsika izany mba tsy hiverenantsika amin'ny intsony. Izay ny hevitra ara-panahin'ilay hoe alevina satria ny zavatra alevina dia maharikoriko. Dia maharikoriko indray manafongatra an'izany. Izay ny hevitra ara-panahin'Andriamanitra amin'ilay izy. Ary ny farany dia Kristy natsangana tamin'ny maty ny andraisantsika sy orenantsika ary hitazomantsika tsara an'izany dia itsika mandray ny herin'ny batisan'ny fanahy masina, mandray ny herin'ny fanahy masina. Araky ny asan'ny apôstôly toko 1:9 hoe azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Ny herin'ny fanahy masina no ahavitatsika miorina sy mitazona mafy an'ilay dingana roa teo aloha. Tsy vita ny nofontsika.
ny manohatra fakapanahy fa ny fanahy masina zay niraisitsika ao anatytsika miavitatsika an'izany. Zay le filazantsara milaza azy mazava mihitsy ny apôstôly Petera rehefa nandray ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta de nitory teny izy de milaza an'izany mazava izy zay nomeny Jesosy Kristy ny fanalahidy ny fanjakan'ny lanitra de nanodina an'izany fanalahidy zany izy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:7-30 hoe mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Io lay filazantsara zay fanatanterahana azy eo amin'ny fiainatsika bebaka atao batisa mandray ny fanahy masina. Io ihany lay tenenin'i Jesosy Kristy eo amin'ny Jaona toko 7:7 ka hatramin'ny 15 hoe ateraka indray na hoe ateraky ny rano sy ny fanahy. Ny ateraky ny rano de bebaka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy voaka avao anaty rano ny dikany ary ny ateraky ny fanahy de mandray ny herin'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny batisa ny fanahy masina. Zay foana le filazantsara tokana ihany io tsy misy filazantsara betsaka fa tokana ihany ny filazantsara zay mantsy ny amaliko an'ilay teninao rehefa aveo hoe ahoana le romanina toko 10:7 sy ny 10 satria aloha ny galatianina toko 1:9 de milaza mihitsy fa tokana le izy hoy ny apôstôly Paoly hoe fanahy zahay na zahay apôstôly aza ny dikan'izany na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara hafa aminareo aoka ho voaozina izy. Ny dikan'izany de tena nasika mihitsy Andriamanitra tamin'ity filazantsara ity hoy ny 9:7 hoe araky ny voalazanay fahiny. Ny dikan'izany de nilaza an'izany foana ny apôstôly hatramin'izay nitorian'ny filazantsara. Nolazaiko indray hoy izy ankehitriny zany hoe mbola mamerina indray andro any raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy zay niraisinareo zany hoe le niraisinareo taminay aoka ho voaozina izy. Nahoana Andriamanitra no nanozina ny filazantsara hafa satria tsy tiany andray filazantsara hafa ny olona ka mitovy daholo ny filazantsara nitorian'ny apôstôly fa tsy nisy nanao hafa mihitsy satria voaozina zay manao hafa. Ka raha nyteny ianao hoe ahoana le mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny vava ao amin'ny romanina toko 10:7 de hoy aho hoe tsy filazantsara hafa io fa io ihany lay filazantsara nitorian'ny apôstôly satria tsy nisy apôstôly nitory filazantsara hafa zany fa le fomba fandraisantsika azy no hafa satria hoy lay teny teo hoe raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de ho vonjeny ianao. Ny ataon'ny mpanompon'Andriamanitra amin'io aloha de zao hoe mampanao vavaka an'le olona eo izy de mampandray an'le olona amin'ny vava sy amin'ny fo an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainany. De avy eo izy milaza hoe voasoratra ny an-danitra ny anaranao. Tsy misy resaka batisan'ny fanahy masina, tsy misy resaka batisan'ny rano. Fa za milaza fa le filazantsara ny lazaintsika tany aloha ihany io satria le teny teo hoe raha manaiky an' Jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de ho vonjeny ianao. Ka ny hoe ny manaiky an' Jesosy Kristy amin'ny vava sy amin'ny fo fa Andriamanitra efa nanangana azy tamin'ny maty de manaiky amin'ny vava sy ny fo aloha fa maty izy satria tsy mitsangana tamin'ny maty izy raha tsy maty aloha. Lojika be zany. Zany hoe ny fanekena an' Jesosy Kristy ho nitsangana tamin'ny maty zany amin'ny vava sy amin'ny fo de manaiky azy amin'ny vava sy amin'ny fo fa maty izy aloha. De ohatran'izay ihany koa manaiky amin'ny vava sy amin'ny fo fa nalevina izy satria ny fasana no nandreseny an'ilay fahafatesana ka nitsanganany tamin'ny maty. Raha manaiky amin'ny vava sy amin'ny fo tsika zany fa natsangana tamin'ny maty izy de manaiky amin'ny vava sy amin'ny fo ihany koa fa nalevina tao am-pasana izy 3 andro. Zay ny fanaporofony ny fahafatesana sy nandreseny an'ilay fahafatesana ka nitsanganany rehefa avy eo satria raha ohatra izy ka mijanona tao am-pasana de lasa filazana manjola izy fa nandresy ny fasana izy de nitsangana tamin'ny maty. Zay ny lazana fa filazantsara le izy. Ka ny hoe mandray amin'ny fo sy eo amin'ny vava
fa natsangana tamin'ny maty izy de mandray amin'ny foseho mivava fa maty izy, mandray amin'ny foseho mivava fa nalevina izy, mandray amin'ny foseho mivava fa nitsangana izy. Zany hoe mandray amin'ny foseho mivava fa maty izy, bebaka. Mandray amin'ny foseho mivava fa nalevina izy, aleveny koa ny otanao. Mandray amin'ny foseho mivava ianao fa natsangana izy, raiso ny fanahy masina mba hatsangana ho zanak'Andriamanitra ianao satria zay tarihan'ny fanahy masina no zanak'Andriamanitra hoy ny Romanina 7:4. Noho izany de ilay filazantsara ihany no takinao fa ilay fandraisana ilay mpanompon'Andriamanitra azy aty aoriana no lasa hafa de mandray azy lasa maivana loatra ilay fandraisana azy. Zay zany ilay momba an'ilay hoe eo mivava sy eo amin'ny fo. Misy an'io teny io koa eo amin'ny asan'ny apôstôly 5:3. Misy an'ilay teny ao hoe zay izy nasandratry ny tananakavanan'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy. Petera no nilaza an'io. De jereo ny fanazavany azy eo amin'ny toy any teny hoe inona ny dikan'ilay hoe tompo sy mpamonjy? Anome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Ny dikan'ilay hoe tompo sy mpamonjy zany de manome fibebahana sy famelan-keloka ho an'ny Israely. Inona ny fibebahana sy famelan-keloka? Lay asan'ny apôstôly 2:7-30 teo ihany hoe aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba azo famelana ny elokareo. Zany hoe bebaka atao batisa. Zay zany le hoe tompo sy mpamonjy. De jereo mbola manohy izy eo amin'ny 2:30 amin'ilay resaka fanahy masina hoe ary zahay de vavolombelony zany zavatra zany ary ny fanahy masina koa izay efa nomen'Andriamanitra no manaiky azy. Ny mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy zany de fibebahana, batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, famelan-keloka ary ny fandraisana ny fanahy masina. Miverinao foana ilay filazantsara tokana fa tsy misy resaka filazantsara hafa mihitsy. Raha azoko tsara zany de hoy ianao teo hoe le ateraka indray de ateraky ny rano sy ny fanahy, zay midika hoe atao batisa amin'ny rano ny sy mandray amin'ny fanahy masina. Nefa ny Petera voalohany 2:7-20 manao hoe ateraka indray de ateraky ny teny. De hoy le teny hoe fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny vomety ho loha fa tamin'ny tsy mety ho loha de ny tenin'Andriamanitra. So de marina ihany zany le hoe ateraky ny teny eo amin'ny vava sy amin'ny fo ny olona rehefa te azo famonjeny. Mila mamaky tsara hatramin'ny farany tsika amin'ny 5:20 ao ambany ao izy manazava tsara ny dikan'le hoe ateraky ny teny. Inona lay teny niteraka atsika? Hoy izy hoe ary zany ny tenin'ny filazantsara zay nitoriana taminareo. Ny dikany de lay teny niteraka atsika tamin'ny nateraka indray zany de lay teny ny filazantsara. Inona lay filazantsara? Miverina any amin'ilay famaritana foana hoe Jesosy Kristy maty, Jesosy Kristy nalevina, Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, tsika mibebaka atao batisa mandray ny fanahy masina. Ka le hoe ateraky ny teny zany de ateraky lay teny filazantsara, bebaka atao batisa mandray ny fanahy masina. Miverina any amin'ilay filazantsara foana. Tsy misy filazantsara hafa mihitsy fa iray tokana ihany ny filazantsara satria nozon'Andriamanitra araka ny hitantsika teo ny filazantsara hafa. De mino fa mety nahavaly an'izay fanontaniana efa niazahana am-bangona zay ny teny nazavainao teo pastera de isaorana anao fa hiditra amin'ny fanontaniana faharoa indray amintsika. Fanontaniana manaraka izay apetraky ny olona izy ity pastera de mino fa manidikitika ny sainy any tokantrano any. Azontsika angatana amin'ny Jesosy Kristy ve ny amafany Jesosy Kristy sy anafoanany an'ireo loza sy zavatra mitatao milohan'ny fiviany Jesosy Kristy ireo. Misy manko le teny fikasana atao amin'ny Jaona 5:17 milaza toy izao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko de angatao zay tianareo na inona fa ho tonga aminareo zany. Zany hoe na inona lazay ny teny fikasana eto de afaka angatahana. De raha tena minitsika, raha tena miray amin'ny Jesosy tsika de ho ataony tokoa zany. Ka tsy mety ve pastera raha angatahantsika mba ho foanan'i Jesosy zany? Ady lehibe fatelo zany, indrindra fa mifahoriana lehibe araka ny teny fikasana teo. Mazava ho azy fa azotsika angatahana foana aloha zay tiatsika angatahana aminy fa ny fanontaniana de hoe ahazo valim-bavaka ve tsika sa tsy ahazo valim-bavaka.
marina amin'ny teniny foana mantsy Andriamanitra satria ny teniny fiandrianana, ka ny faminaniana dia fiandrianan'Andriamanitra. Ohatran'ny manontany ianao amin'izany hoe tafiditra ao anatin'le na inona azo angatahana ve ohatra hoe foany ry Jesosy io elo io. Fa ny elo sy ny lanitra sy ny faminaniana amin'ny teniny dia fiandrianana. Fahitako azy dia tsy tafiditra ao anatin'le na inona izany, satria raha mangataka tsika hoe foany ry Jesosy ny elo dia fiandrianan'Andriamanitra izany. Dia ohatran'izay koa raha hoe foany ny faminaniana dia fiandrianany ihany koa izany. Izany hoe anjarany mihitsy izany no manao hoe anatanteraka an'izany ve izy sa tsy anatanteraka, fa ny fiandrianan'Andriamanitra dia tsy azontsika hidirana. Tahaka an'izay hoe ny elo dia tsy azontsika no mangataka, tsy azontsika atao no mangataka an'ilay hoe foany ny elo ry Jesosy, satria za mino fa tsy tafiditra ao anatin'le na inona izany satria fiandrianana izany. Dia ohatran'izay koa le faminaniana, marina amin'ny teniny foana izy, ka ireo faminaniana ireo izany dia tsy maintsy tanteraka. Ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka foana satria voasoratra izany. Fa ny mety ho azontsika atao dia hoe mivavaka mba tsy ho tanteraka amintsika ilay loza. Izay angamba no azontsika angatahana. Mety hamaly vavaka ve izy? Tsy fantatro. Mety ho hamaly izy hoe enona tsia, fa izay no azontsika atao. Ka ny faminaniana ao amin'ny Apokalipsy dia faminaniana tsy maintsy tanteraka ho isika. Ao amin'ny Apokalipsy 1:20, 5 ohatra, alohan'ny amara-parana ny Jaona ny bokin'ny Apokalipsy dia laza ny tompo hoe soraty mahatoky sy marina ireo teny ireo. Le faminaniana rehetra ny teny lazaina. Dia ao amin'ny 9 izy milaza hoe tanteraka ireo, izao no alfa sy omega. Ny dikany dia tsy maintsy tanteraka foana ny tenin'Andriamanitra amin'ny faminaniana. Izay ngamba no mahavaly azy. Fanontaniana manaraka izay apetraky ny olona matetika koa izy ity pastera, satria ao amin'ny Koritianina 2:12 tapany B dia milaza toy izao hoe fa nataoko fofombadiny lehilahy iray ianareo mba hatolotra tahaka ny Virjina madio ho an'i Kristy. Ity soratra masina ity izany dia milaza fa itsika ny fofombady ho ampiakarin'i Jesosy Kristy rehefa ho avy eny amin'ny ranolanitra izy. Itsika izay fofombadin'i Jesosy Kristy aza ve dia homontsamontsaniny ao anatin'ny fahoriana aloha, mety tapatongotra na tapatanana ara-bakteny mihitsy nohon'ireo loza sy zavatra maro tsy maintsy sidraintsika, izay vao ampiakarin'i Jesosy Kristy. Mitombina ve izany pastera? Izany fanontanianao izany dia fanontaniana ara-nofo ihany. Ny tena vadian'i Jesosy Kristy dia ny fanahintsika fa tsy ny nofontsika. Ny apôstôly rehetra fa tsy ny apôstôly Jaona ihany dia tena maty martiry daholo ary tena maty tao anatin'ny atao hoe fanamontsamotsanana. Ny apôstôly Paoly ohatra dia tapaka ny lohany, Stefanina ny toram-bato. Ny apôstôly rehetra na izy na iza akoatran'ny apôstôly Jaona dia maty martiry daholo. Ny apôstôly Petera ny fantsihana teo amin'ny hazo fijaliana fa hoe navadika mihitsy ny lakroa niaraka ny tantara. Ny dikany dia mipetraka amin'ny fanontaniana raha izay fanontanianao izay hoe nahoana ary ireny no nataony an'izany nefa ny fofombadiny koa ireny. Ka iza moa tsika no hoe tsy handalo fahoriana, fa ara-nofo izany resaka izany hoe ny banga misy miteny mihitsy hoe nihitsana ve aloha ny nify, ny mangana ny masony, izay vao ampiakarin'i Jesosy Kristy ataony devoly torotoro mihitsy, izay vao hovadian'i Jesosy Kristy. Ara-nofo izany. Fa ny tena vadian'i Jesosy Kristy dia ny fanahintsika. Ka ny fanahintsika rehefa tena torotoro ny nofo dia miakatra ny fanahintsika. Ary ny fanahy iny mihitsy no metsara, iny no vadiany. Satria rehefa torotoro ny nofo dia metsara ny fanahy. Dia izay mihitsy no vadian'i Jesosy Kristy. Ka hoe ny hoe andalo fahoriana dia tena andalo fahoriana mihitsy tsika, ary mbola ho ianarantsika eto izany hoe tena andalo fahoriana marina ny fiangonana. Efa nisy fampianarana natsidika ihany teto ny laza fa andalo fahoriana lehibe tokoa ny fiangonana, fa be dia be ny tenin'Andriamanitra milaza an'izany. Ary tsy misy olo-masina karazany roa ao anatin'ny Baiboly, fa olo-masina iray ihany no lazain'ny soratra masina. Ao amin'ny Daniel 7:1-20 ohatra, milaza an'ilay président mondial itsangana
zany tandroko zany de hiady amin'ny olona masina ka aresy azy. Dikan'izany tena resy zany ny olona masina eo. Ao amin'ny Daniel 7:4 de milaza ihany momba an'io président mondial itsangana io sy le fanjakan'ny biby io hoe animba ny mahery sy ny olona masina izy. Ao amin'ny Daniel 2:7 de misy anjely mihitsy ninina tamin'ny tompo milaza fa fetrandro ray sy fetrandro roa aretsasaky ny fetrandro, milaza ny fahoriana lehibe zay ho avy io. De milaza izy fa izany fetrandro ray sy fetrandro roa aretsasaky ny fetrandro zany ny fanamontsamotsanana ny olona masina. Zany hoe misy mihitsy zany araky ny teninao teo, fanamontsamotsanana ny olona masina, isika ihany reo. Ny Apokalipsy 3:7 de manao hoe navela hiady tamin'ny olona masina izy ka aresy azy. Tsika ihany io olona masina ho resy io, faharesena tsy ara-panahy io, fa faharesena ranofy ihany satria mety bomba sy fitaovam-piadiana mahery vaika ny hodivany amin'ny olona masina. Fa faharesena ranofy zany fa tsy faharesena ara-panahy satria ny olona masina no anjaka mandrakizay avy eo. Ao amin'ny Apokalipsy 3:7 de misy hoe indro ny faharetan'ny olona masina. Dikan'izany hiaritra be zany ny olona masina ao anatin'ny fahoriana lehibe. Ka io zany de ny Baiboly mihitsy no milaza fa tena andalo fahoriana lehibe tsika. Mbola ho hitatsika eto zany satria raha ny pirofo ara-Baiboly milaza fotsiny ny fandalovantsika an'izany fahoriana lehibe zany de misy any amin'ny 20 mahery. Ary manafoana mihitsy an'ilay fiakarana melohan'ny fahoriana ireo pirofo ireo, fa mbola ho hitatsika eto daholo ihany moa zany. Fa io de fampiomanana, tsy fampitahorana akory zany fa fampiomanana satria hafa ihany ianao rehefa nomanina meloa, ary zany mihitsy ny misy ao anay eto hoe hafa ihany ianao rehefa nomanina meloa hoe andalo fahoriana. Hafa ihany ny olona niomana, fa ny olona tsy niomana mety hiverin-dalana rehefa tonga ao anatin'ny fahoriana. Indrindra napahana tenaina izy hoe tsy andalo fahoriana, kanjo andalo fahoriana, de mety hisy fikomina be amin'izany, mety hisy fiverenan-dalana be. Fa rehefa niomana le olona fa tena andalo fahoriana marina, de efa niomana meloa izy de afaka hiatrika an'izany. Ahoana ny atrehantsika an'izany? Ny herin'ny fanahy masina, ilay dingana fahatelon'ny filazantsara. Mila feno ny fanahy masina foana, tahaka an'ireo apôstôly reo. Petera, ny apôstôly Petera rehefa mbola tsy nandray ny herin'ny fanahy masina izy, de nandeha tamin'ny fandresen-dahatra fotsiny, de nilokaloka mihitsy hoe tsy ho tafitohana aminao na izy ho tafitohana, tsy ho tafitohana aminao mandrakizay fa ny alin'iny ihany izy de namadiky ny telo. Nahoana? Noho ny herin'ny fanahy masina mbola tsy tao. Fa rehefa nandalo ny batisan'ny fanahy masina tao anatin'ny lafaorin'ny hevitra any ambony ny apôstôly Petera, ary niaina tamin'izany foana, de araka ny tenenitsika teo hoe nifatsihana teo amin'ny hazo fijaliana izy, ary nangataka mihitsy izy araka ny tantara ho avadika ny lakroany. Marary be zany, fa naninona izy ny lasa navita an'izany? Ny herin'ny batisan'ny fanahy masina zay niraisiny foana. Zay le herin'ilay famonjena raisitsika, lay dingana fahatelo amin'ny fandraisana sy fiorenana amin'ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, de ny fandraisana ny batisan'ny fanahy masina no ahavitatsika an'izany hiatrika fahoriana zany. Ary tena hiatrika fahoriana ny mpino kristianina aty amin'ny andro farany. Efa tena tombotra ny andro, fa zany ny misy ao anay, ampiomana anao andalo an'izany fahoriana zany, ahavitatsika rehetra ho tonga hatrany amin'ny hoe ho faty martiry ho an'i Jesosy Kristy raha takiany zany. Tongava maro ary isaky ny asabotsy ao amin'ny CPA bypass apita ny domaine lasora, manomboka amin'ny 7 ora ny maraina ary manomboka amin'ny 2 ora ny hariva. Ny maraina dia hisy fampianarana izay arahany fanontaniana izay apetraka ao. Ny hariva kosa dia hisy vavaka fanafana, vavaka manokana io. Isaky ny alahady, fotoam-bavaka, toriteny fenosa, andraisanao mibatisa ny fanahy masina. Ny hariva dia hisy fampianarana mahakasika ny fiavian'i Jesosy Kristy. Tongava maro ary, tianao Jesosy Kristy.